miamazava ny fahamarinana, miamazava ny fahamarinana, fandarana manokana ahitanao toro-teny mahery vaika ho fampandresenanao amin'ny ady lalovanao, ary toro-teny manangana fiainana, fanovana fiainana, fampianarana ara-baiboly mbola tsy nisy ny toro taminao ary mbola tsy nisy nampianatra, ka ho fantatra reo ny marina ary ny marina afaka nareo tsy hoandevy. Jaona toko fahavalo ny andiny ny faharoa amby telopolo. Fanafahana sy fiaina vaovao andravana reo asana demoni hitondrananao any amin'ny fiainana vaovao mbola tsy niainanao, arahana témoignage na fijoroana vavolombelona ho fampaherezana anao sy ho fampaherezana ny namanao. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andrias, hivavaka ao anao aho 032 56 443 48 033 91 711 66 034 92 543 76. Hivavaka ao anao aho. Tadidio fa velona Jesosy Tompo izay torianay aminao avy ato amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra. Miamazava ny fahamarinana. Miarabantsika rehetra mahita ny Andriamanitra izao rasy fotoana izao manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankonanao dia Andriamanitra hitantsika tsirairay avy mpanaraka tsy tapaka ny fandarana miamazava amin'ny fahamarinana izany. Miaraka aminareo hitondray ny tenako apôstôly Andrias no mitondra ny fampianarana sy ny afatr'Andriamanitra eto amin'ity anio ity. Alohan'ny tena hitondrako ny afatr'Andriamanitra dia tiako ampahafantarina antsika ny fandaharam-potoana manomboka ny alakamisy alina ho avy izao dia misy ny alimbavaka ho tanterahantsika eny Ambohitsiry. Rehefa tonga amin'ny farmasia Ambohitsiry ianao dia miampita dia miakatra droite zany ianao ankavanandalana dia midina amin'ilay pavier fitinana be iny tonga ao ambany eo misy mpampifatsakana rano dia efa tonga amin'ilay toerana ianao zay afaka miantso ny larina tarobia raha anatrika izany alimbavaka izany. Ilaina ny alimbavaka ho fampaherezana ny ara-panahintsika ary ny alimbavaka ataontsika tena alimbavaka manomboka amin'ny 7 alina na amin'ny 10 eo mifarana maraina mihitsy zany alimbavaka izany fa tsy hoe alimbavaka tapatapany, tena hoe anovozana hery anatanjahantsika ny ara-panahintsika ka afaka tonga amin'io alimbavaka io avokoa na aviaiza ianao na aviaiza dia afaka manatrika io fotoana io. Ny endrikendrik'ilay alimbavaka dia fekirany mandeha eo tonga dia vavaka ranoray, vavaka ranoray mihitsy zany fa tsy misy hoe mihirana ohatr'izany fa tena tonga dia fanovozan-kery amina vavaka io amin'ny adiny maromaro io zany nanaovantsika n'izay alimbavaka izay dia asaiko ampitiavana ianao ho tonga. Dia azadinany koa ny sabotsy ho avy izao ao amin'ny espace Mangotier rehefa Nambojanahary hidirantsika ao anatin'ilay vavaka fanafahana na délivrance mahery vaika. Ny sabotsy lasa teotsika efa nilomany tao anatin'izay délivrance zay fandroahana ny fanamanambady. Dia amin'ity sabotsy ho avy izao ity isika dia hitohy amin'izay hoe fandroahana fanamanambady izay miaraka amin'ilay hoe antsoina hoe fanahy manaranaka. Misy ny antsoina hoe fanahy manaranaka dia sady ampianatra an'izay fanahy manaranaka izay no anafaka antsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hivavaka ho anareo anafahana anareo amin'izay fanahy manaranaka izay. Dia ny sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 7 sasany maraina ao amin'ny espace Mangotier Andrefanambojanahary premier étage ampitan'ny Tobra Tsimandrava no anatanterantsika n'izay fotoam-bavaka lehibe sy goavana izay. Tsy hanavahana tokom-pinoana io fa nizaniza teo afaka, nizaniza te hita ny voninahitr'Andriamanitra afaka tonga manatrika an'io fotoana io ianao ny sabotsy ho avy izao. Hiditra ao anatin'ny fampianarana ary tsika dia hivavaka isika metraka ny fotoana ampelantan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raha io misotranao amin'ny anaran'i Jesosy mbola afaka mampianatra eto noho ny fahasoavanao Tompo sy ny famindraponao. Mangataka ny fanainao masina Tompo ampiteny mba ho fiainana ho an'ny isam-batan'olona ary tondra fanovana ho an'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta. Misaotra Tompo. Amen. Ijery baiboly tsika ao amin'ny bokin'ny Genesis toko 1:10 manomboka ny 7:20. Genesis toko 1:10 manomboka ny 7:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ny taranaka Tera sy ny findranana ka ny Arana. 7:20 Ary izao ny taranaka Tera, Tera niteraka ny Abrahama sy Naora ary Arana niteraka ny Lota ary maty Arana raha mbola teo anatrehan'ny Tera rainy tany amin'ny tany nahaterahany dia atao oran'ny Kaldianina. Ary Abrahama sy Naora dia samy nakavady ho azy. Ny anaran'ny vadin'ny Abrahama dia Sarai, ny anaran'ny vadin'ny Naora dia Milka, zanaka vavin'ny Arana rain'ny Milka sy rain'ny Iska.
ary momba Sarai tsy nanan-janaka izy. Hatreo ny jerevantsika eto zany zao rehefa jerevany ity tantara ity dia hitera ozy izy mivoalazan'ny baiboly niteraka telo mirahalahy i Abrahama, Naora, i Harana. Fa saingy teo anatrehan'ny terarainy maty ilay Harana. I Harana rain'ny Lota zany. Dia nanambady avy eo i Naora sy Abrahama, ny vadin'ny Abrahama natsoina hoe Sarai. Dia ny vadin'ny Naora moa zany natsoina hoe Milka. Ny zavatra nitranga tamin'ny vadin'ny Abrahama momba tsy miteraka. Iresakantsika androany makasika natsoina hoe fanahy manaranaka. Dikan'izany fanahy manaranaka zany fanana matotra razambe na fanahy mamatotra ray aman-dreny dia mipita any amin'ny taranaka. Tsy hoe ozina, tsy ozina le izy eto fa fanahy manaranaka mihitsy. Zany hoe toe-piainan'le ray aman-dreny no mifindra any amin'le zanaka, na toe-piainan'ny dadabe sy bebe no mifindra any amin'ny zanaka. Zany hoe tsy sitrapon'le taranaka teo arina no miaina amin'le izy, fa izy mba te hiaina amin'ny fiainana misy filaminana, fiainana misy fiadanana, fiainana mba hoe feno fahasambarana. Fa saingy noho izay antsoina hoe fanahy manaranaka izay dia miaina tsy fidina ary tsy tafavoaka velona ny amin'ny fanahy manaranaka io mihitsy raha tsy manaraka ny taridalana izay entina amin'ny émission tahaka an'izao zany. Tahaka ny eto zany zao momba Sara vadin'ny Abrahama. Zay zany zao ny histoire voalohany momba. Dia ho jerevantsika nytoy an'io tantara io hoe nanaranaka ve zay sa tsy nanaranaka, nanao ahoana nytoy an'io tantara io jerintsika kely tsika ao amin'ny bokin'ny Genesis toko 420. Genesis toko 420 somary hianatra kely tsika dia amin'izay fantatrareo tsara le zavatra ampianariko fa voasoratra ao anatin'ny baiboly ary zavatra tena marina. Genesis toko 420 manomboka ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hoy izy zanadjovo moa ianao mba lazao amiko ary moa misy azonay andriana va ao an-tranony rainao. Ary hoy izy taminy zanaka vaviny Betuela zanaka lahin'ny Milka izay naterany tamin'ny Naora aho. Ary hoy koa izy taminy na ny mololo na ny vilona dia samy betsaka ao aminay sady misy trano andrianareo. Manazava eto zany zao ny baiboly fa misy vehivavy antsoina hoe Rebeka. Rebeka tsy iza fa vadin'ny Isaka. Isaka zany zanaky Abrahama, zany hoe zanaky Abrahama Sara zany Isaka. Dia Isaka nanambady vehivavy antsoina hoe Rebeka. Ny histoiran'ny Rebeka, i Rebeka dia zanak'ilay antsoina hoe Betuela. Io Betuela io zanaka lahin'ny Milka. I Milka eto vadin'ny Naora rahalahin'ny Abrahama. Zany hoe fianakaviana ray ihany zany nanao tahaka ny fomba malagasy fahiny zareo le hoe lova tsy mifindra. Zany hoe le mifanakaiky eo ihany zany mifanambady, zany fianakaviana anankiray ihany no mifanambady. Amin'izao moa zany efa tsy manao an'izany intsony ny olona fa taloha no nisy an'izany. Dia eto zany zao raha dinihana le tantara le fianakavian'i Abrahama mihitsy no nisy olana, satria ny rahalahin'ny Abrahama zany antsoina hoe Naora niteraka an'le hoe Betuela. Dia i Betuela indray niteraka ny Rebeka. Dia jerevantsika hoe nanao ahoana io Rebeka io anaporofotsika an'le hoe fanahy manaranaka. Jerevantsika ny voalazan'ny baiboly amin'ny Genesis toko 5:20 manomboka ny 7:20. Ozy izy manao hoe ary izao ny taranaka Isaka zanaka lahin'ny Abrahama. Abrahama niteraka ny Isaka ary 7 taona Isaka raha napakatra any Rebeka zanaka vavin'ny Betuela Sirianina avy tamin'ny Mesopotamia sady anabavin'ny Labana Sirianina. Ary Isaka nangataka tamin'i Jehovah ho an'ny vadiny satria momba izy. Ary nohenon'i Jehovah ny fangatahany dia nanananaka Rebeka vadiny. Etoka izany mbola momba ihany koa i Rebeka. Raha jerevantsika ny histoire i vadin'ny Abrahama antsoina hoe Sarai no momba voalohany tao anatin'ilay fianakaviana. Dia niteraka ny Isaka zany Abrahama sy Sara dia nanambady any Rebeka izy. I Rebeka nefa tsy iza fa fianakaviana avy amin'ny Abrahama satria zafikelyny Naora rahalahin'ny Abrahama. Dia nidina zany le fanahy manaranaka avy tany amin'ny Abrahama sy Sara le fanahy manaranaka ny nandeha le fahamombana dia nifindra tao amin'ny Isaka sy Rebeka. Zany hoe zay zavatra niainan'le ray aman-dreny zany no mepita aty amin'ny fiainan'ilay taranaka aty aoriana. Dia mbola toizantsika kely ny tantara. Jerevantsika indray ny bokin'ny Genesis toko 7. Jerevantsika ny taranaky Abrahama mihitsy nanao ahoana daholo ny taranany taty aoriana. Genesis toko 7
manomboka ny andininy voalohany amakitsika azy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa hitany Rahely fa tsy mba niteraka tamin'i Jakoba izy dia nialona ny ravaviny izy ka hoy izy tamin'i Jakoba mba omeo zaza aho fa raha tsy izany dia ho faty aho. Tanao re tsara zany. Tatio arina ihany koa zany nanambady indray zany Isaka sy Rebeka dia niteraka ny Jakoba sy Esau. Fantatsika tsara iny tantara iny. Dia rehefa nanambady Jakoba fantatrao tsara le tantara hoe rehefa nahita ny Rahely izy dia Rahely nitiany fa saingy tsy nomeny Labana azy Rahely fa i Lea aloha nomena voaloha satria tsy mety raha ny zandriny no manambady alohan'ny zokiny araka ny fomba ndry Labana. Dia avy eo niasa tamin'ny Labana 7 taona indray Jakoba azahoana ny Rahely dia azony Jakoba amin'izay Rahely ho vadiny saingy i Rahely no tena tiany Jakoba. I Rahely ny tena nofinofisiny Jakoba ho vadiny. Rehefa azony amin'izay i Rahely momba tsy miteraka Rahely rehefa avy eo. Momba tsy miteraka. I Rahely no nanaitra ny fony Jakoba voalohany indrindra fa tsy Lea. Fa saingy tsy fomba ndry Labana le mamoaka ny zandriny alohan'ny zokiny dia izay natonga ny Lea hoe lasa natao vadiny Jakoba izy. Ny epita zany eto ilay fanamana ranaka ihany koa. Momba tsy miteraka ihany koa Lea eto. Niainga tany amin'ny Abrahama sy Sara le momba tsy miteraka. Dia nifindra tany amin'ny Isaka sy Rebeka le momba tsy miteraka. Dia mbola niteraka Isaka sy Rebeka niteraka ny Jakoba dia nifindra tany ihany koa ilay momba tsy miteraka. Pirofo mivaingana fa misy ny antsoina hoe fanahy manaranaka. Avy any amin'ny ray aman-dreny le fanahy mifindra ao amin'ny zanany mifindra any amin'ny taranaka any amin'ny zafikely. Zany ny akamarony ny ainan'ny olona amin'izao tsika miresaka izao. Ianao mety miezaka amin'ny fiainana, miezaka mandeha mianatra, miezaka mampiasa vola, miezaka mitady filaminana, fa ny zavatra mitranga raha mbola mamatotra anao io fanahy manaranaka io, bloqué foana ny fiainanao, bloqué ny lalanao. Tsy zavatra tianao atao mandeha io amin'ny voalohany fa mijanona ao aoriana kely eo satria nahoana fehezin'ilay fanahy avy any amin'ilay razambe na avy any amin'ilay ray aman-dreny ilay fiainana tsy ho tafavoaka. Anjaranao fotsiny zany tonga dia mandinika hoe nanao ahoana ny fiainan'ny ray aman-dreniko teo aloha. Misy karazan'olona zany zao ohatra hoe misaraka ohatra zany zao misarabady ny ray aman-dreny tany aloha dia ny zavatra tsy maintsy hitranga atio aoriana miditra ao anatin'izay le zanaka atio aoriana. Mety hoe olona nanam-pahaizana ny ray aman-dreny tany aloha fa kely karama, nanam-pahaizana fa kely karama, nataon'olona fitaovana fotsiny nampandrosoana orinasa anankiray fa tsy nigoka le tena mari-pahaizana izy any amina resaka karama fa kely le karama. Dia ohatr'izay ihany koa ny taranaka teo aoriana. Noho io fanamanaranaka io noho io fanamanaranaka io mety ho ihany koa tsy hoe kely karama indray fa mety olona marary fo ny ray aman-dreniny tany aloha. Dia ny taranaka teo aoriana ihany koa epitany izay areti-po izay daholo marary fo daholo. Zany hoe zay fiainan'le ray aman-dreniny mety hoe ray aman-dreny mpanan-karena be ny ray aman-dreniny fa misy aretina mitaiza, mpanan-karena be ny ray aman-dreniny fa manambady anankitelo, manambady anankefatra. Dia izay fanamanaranaka mamatotra an'ilay ray aman-dreny izay no mifindra ty amin'ilay taranaka faramandimby. Zany no mahatonga mety nametraka fanontaniana ianao hoe famaninina ary tsy mety tafavoaka mihitsy satria efa nandramanao zany manam-pahaizana zany, anananao le fahaizana fa tsy mifanaraka amin'ny fahaizanao akory ny asanao ankehitriny. Nandramanao zany hoe nanana fond be dia be zany nampiasaina le fond fa io no fa tsy mety tafavoaka fa nidofotra daholo le fond nampiasainao. Nandramanao zany hoe efa nanao an'ity zavatra rehetra ty malala olona, malala mahafantatra olona ambony, miara-miasa amin'ny olona ambony fa tsy nisy fiantraikany teo amin'ny fiainanao le satria nahoana le fanamanaranaka avy any amin'ny ray aman-dreny no mifehy ny fiainanao. Raha jerevantsika tsara i Sara zao ny voafatotra n'ilay fanamanaranaka voalohany indrindra momba tsy miteraka. I Abrahama niezaka nitady an'Andriamanitra, nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, tena hoe nino an'Andriamanitra ary nisaina ho fahamarinana zany ho ny voalazan'ny Baiboly dia nivaly fatorana tany amin'ny i Sara. Saingy niteraka i Sara dia rehefa niteraka Sara dia nifindra tany amin'ny Rebeka ilay fanahy manaranaka. Dia raha jerevantsika ihany koa le tantara Isaka no nisisika nangataka teo anatrehan'Andriamanitra mba hiteraka izy dia nenon'Andriamanitra ny fivavany dia niteraka somatsara indray Rebeka rehefa avy eo. Dia niteraka indray izy ireo dia niepita any amin'ny taranany indray taty amin'ny Rahely vadin'i Jakoba ilay fanahy manaranaka. Mahasamihafa ny fanahy manaranaka sy ny ozona zany ny ozona rehefa tapahana ohatra zany zao nisy ray aman-dreny mety hoe matina aretim-po na matina tension ohatra, matina tension zareo dia zareo nefa niteraka. Raha ozona zany zao izy
dia miampitany amin'ilay taranaka ilay aretina tension. Dia rehefa tapahana eo amin'iny taranaka iny ilay aretina tension dia tsy mifindrany amin'ilay taranaka fara-mandimby intsony. Izay no oziny. Tsy mifindra ary tsy afaka miampita intsony. Fa ny fanahy manaranaka na dia roana raha zany ilay fanahy tamin'ilay ray aman-dreny dia afaka ilay fanahy manaranaka amin'ilay ray aman-dreny, ny zanak'ireo ray aman-dreny ireo tsy maintsy hiampitany foana. Izay no mahamafy sarotra be mihitsy ity resaka hoe fanahy manaranaka ity, satria nahoana na dia le ray aman-dreny ara zao ohatra mivavaka ohatran'ny Abrahama sy Sara zao vavaka tsara dia tapaka teo amin'zareo le fanahy manaranaka, fa saingy ny zanakan'zareo ny ampitan'le izy foana. Zany hoe miantso ny taranaka sy mampirisika ny taranaka teo ariny tsy maintsy todi-doha amin'Andriamanitra foana zany ty resaka fanahy manaranaka ity, satria nahoana fatorany foana. Na dia mivavaka be ary ny ray aman-dreny ny tany aloha, ny taranaka tsy maintsy ampitan'le fanahy manaranaka. Raha tsy mivavaka le taranaka teo arina tahaka ny ataondry Isaka sy ry Jakoba dia fatorany fanahy manaranaka io mandra-pahafatany. Zany ny zavatra mitranga. Izay ny mahasamihafa an'ilay ozina sy ny fanahy manaranaka. Ka mety mahita ianao amin'izao raha sy fotoana izao. Anisan'ny niasa taman'olona ny ray aman-dreninao taloha vao ilikilika tany ampiasana dia miaina amin'izany ianao ankehitriny. Dia mety efa miteraka koa ianao amin'izao fotoana izao dia hitanao ihany koa ny zanakao fa miainao anatin'izany fanelikiliany zany. Mety ny ray aman-dreninao tena hoe niara-maty tamin'ny trosany banka, niara-maty tamin'ny trosan'olona ny ray aman-dreninao. Dia ankehitriny koa ianao tampotampoka eo tsy ahoana misy problème mafy vahana na tonga anao tafiditra tao anatina trosa tampoka dia tavelao anatin'ny trosa ianao amin'izao miresaka izao. Dia mananjanaka ianao efa manomboka amin'ny lalao trosa ihany koa ilay zanakao ankehitriny, tafiditra ao amin'ilay fanahy manaranaka. Mety ny ray aman-dreninao tany aloha tany tena olona taizana aretina mpandany vola amina aretina, mety aretina tension, mety aretina asma, mety reny nerf sciatique reny, mety piditra hôpitaly matetika hoe lany tamina fitsaboana mihitsy ny fananana ray manontolo, namidy ny tany, namidy ny trano, namidy ny omby, namidy daholo ny sarety, lafo daholo noho i fitsaboana io. Dia ankehitriny anao manomboka enina koa misy aretina mitaiza ao anatinao, ary aretina tsy mety sitrana kely herinandro dia miverina indray rehefa avy eo, sitrana kely ray volana dia miverina indray rehefa avy eo. Miampita le fanahy manaranaka tompoko. Ary raha jerevantsika ny voalazan'ny Baiboly teo, olona nivavaka tamin'Andriamanitra avokoa ny afaka tamin'ilay fanahy manaranaka. Zany hoe ny taranaka zany tsy hitanao ny fomba amonjena azy raha tsy voatoana anao mivavaka amin'Andriamanitra izy. Fa ianao zay misy an'le izy ankehitriny, ianao zay mahatsapa fa ny findran'le fanahy manaranaka avy any amin'ny ray aman-dreny mila mitolona mafy eo anatrehan'Andriamanitra tahaka nataony Isaka hoe nitaraina teo anatrehan'i Jehovah izy tsy miteraka ny vadiny dia nivalian'Andriamanitra le vavaka. Fa tena misy ny fanahy manaranaka. Ohatra ihany koa ny ray aman-dreny mety voafatotra na fisotro toka, matina toka mihitsy ary na rarina toka dia jereo tsara mety tsy ny zanaka ray manontolo aty ariana lasa mpisotro toka, fa misy anankiray tsy maintsy ampitany iny ao mpisotro toka, mandany ny karamany amin'ny toka. Misy amin'ny ray aman-dreny ohatra olona tena maditra vehivavy, maditra lehilahy, dia misy amin'ny taranany aty aoriana jereo tsara fa ohatr'izay ny fiainany aty aoriana, maditra vehivavy, maditra lehilahy. Misy kosa fiainan'olona ny ray aman-dreny ny tena nananana izy azy, nanan-karena, nanam-pahaizana dia mifindra ao amin'ilay zanany, mifindra ao amin'ilay zanany ilay fahaizany sy fananan-karena. Zany hoe io fiainan'ny ray aman-dreny teo aloha io zany io no miepita aty amin'ny taranaka aty aoriana. I Abrahama tena olona tian'Andriamanitra zany Abrahama zany. Isaka tena olona tian'Andriamanitra zany Isaka zany. Jakoba tena olona tian'Andriamanitra zany Jakoba zany. Fa samy momba daholo mivadin'izy telo mianaka ireo, samy momba avokoa. Fa rehefa nisisika nitady an'Andriamanitra zareo, nisisika nan'olo tena ho an'Andriamanitra zareo dia nivalian'Andriamanitra le vavaka, nisorona le fahamombana. Jereo tsara le histoara tany amin'ny androny i Sara vadin'ny Abrahama no nisy an'izany hoe nanome mpanompo i Sara ho vadin'ny Abrahama satria momba tsy miteraka izy. Tsy iza fa i Agara Egyptianina menan'ny Abrahama itya miaraka aminao raha dia miteraha amin'io dia zanako ny zanakareo azo avy amin'io vehivavy io zany. Dia aty amin'ny andron'ny Raely, raha mamaky tsara ny Baiboly ianao, aty amin'ny andron'ny Raely rehefa momba tsy miteraka ihany koa izy dia nanome mpanompo vavy anankiray koa izy ho vadin'ny Jakoba, dia hoe mba zanany zany zay zaza azo avy amin'io mpanompo vavy io. Histoara efa nisy le izy, tsy sitrapon'ny Raely zany hoe fa zavatra efa hita, misy fomba fitentsika izay hoe ny adala ny tohandrainy.
de za tsy anao ohatry ny dada zany, za tsy anao ohatry ny mama zany, fa za tena hitandry teny, za tena fa tampotampoka amin'ny ora tsy ampozinao, tsy afahanao tena hoe miala amin'izy, tafiditra ianao rehefa avy eo. Ohatry ny Endraely teto efa fantatra nefa niteraka resabe zany hoe i Sara nanomehany Iagara mpanompo vaviny ho vadiny Abrahama. Dadabe an'zareo anie zany Abrahama zany na bebe an'zareo zany Sara zany efa fantan'zareo le histoire. Fa taty aoriany Raely rehefa nitereniny tsy fananan-janaka, rehefa nitereny zany hoe io ny ravaviny Lea niteraka be dehibe, izy tsy nety niteraka, de tafiditra ihany koa nanome mpanompo vavy any Jakoba. Hitanareo tsara le fanamana ranaka, tonga de ny fiainan'le ray aman-dreny mihitsy no alainy tahaka. Eto zao mety nisy elanelana kely zany zao fiainan'ny Abrahama zany zao nisy hoe nanome mpanompo vavy ho vadiny Abrahama i Sara, de nelanelan'ny Isaka sy Rebeka. De avy eo taty amin'ny andron'ny Jakoba mipoitra indray le tantara. Zany hoe mety tsy le fiainan'le ray aman-dreny teo aloha, le ray aman-dreny niteraka zany no mifindrany aminao, fa mety ny ray aman-dreny le fiainan'ilay dadabe sy bebe no mifindrany aminao. Inona ny vahaolana? Ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra. Mety miteny ianao hoe ka zay nge apôstôly efa mivavaka 30 taona nivavaka, 70 taona nivavaka, efa nanao délivrance tery zay, fa tsisy fiovana le izy. Miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy fa tena hivavaka tsika. Nety ny vavaka nataonao fa tsy ampy kely fotsiny, de ndao atosikintsika, ndao atosikintsika, ho atosikintsika tena hoe hiaraka hitady an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra, de arahana délivrance rehefa avy eo, de ianao no mitsara ny fiainanao hoe mihaino vavaka ve le Andriamanitra toriana aminao sa tsy mihaino vavaka. Fa Andriamanitra mbola miasa izy amin'izao vaninandro iainantsika zao. Zay anao paherezako antsika rehetrarehetra, efa niezaka ianao hatramin'izay, nety daholo ny ezaka nataonao, nianatra mafy, nitady diplôma tetsteroa, nandamina an'le fiaina tokantrano, niezaka nitady vahaolana mba ho sitrana, efa voatetinao daholo rehefa karazana mpitsabo rehetrarehetra mba azahoanao fanasitranana. Fa io ihany io, tsy hoe ianao ny marary, tsy sitraponao le arary, tsy sitraponao le krota tokantrano, tsy sitraponao le bokany trosa, tsy sitraponao le ahilikiliky ny olona. Te hiala amin'izany ianao ary tsy te hiaina amin'izany ianao, fa tsy avy aminao no mahatonga an'io, fa fanamana ranaka avy any amin'ny ray aman-dreny, fanamepita avy any amin'ny ray aman-dreny no mahatonga io fiainanao io ohatran'io. Za tsy miteny hoe omeotsiny ny ray aman-dreninao, fa na izy koa raha tsy manatsiny, satria ny epitaniny avy any amin'ny ray aman-dreniny avy any koa izy, de samy miaina maratsy an'ity fanamana ranaka ity fotsiny. De zao raha eo amin'le ray aman-dreny zany nyroana le fanamana ranaka, de afaka izy eo amin'le ray aman-dreny. Fa ny zanak reny tsy maintsy hifindran'ilay fanamana ranaka ihany koa, de tsy maintsy mivavaka ihany koa zany le zanany mba hanafahana azy amin'ny fotoana havelomany. De ny zanak iny na ny zafikeliny reo ndray zany hifindran'le fanamana ranaka koa rehefa avy eo. Ka mety manamelo tena ianao am'izao tsika miresaka zao, tsy hainao ny anton'io. Misy amintsika manko mpivady de mifamonao nareo na mifanometsina nareo, ianao mihitsy mahatonga amin'ny fiainako tsy manjary, hatramin'ny nambadiko anao de tena potika ny fiainako. Mifanometsina nareo sy ny piraitapo hoe ianao mihitsy manao an'izao, ady be ny ianareo. Fa ambarako aminao androany ny antony mahatonga ny olana isan-karazany eo amin'ny fiainanao io ny antsoina hoe fanahy manaranaka avy any amin'ny dadabe sy bebe na avy any amin'ny ray aman-dreny mifindra eo amin'ny fiainanao. Ny vahaolana de tsotra, manolora-tena ianao an'Andriamanitra, mivavaka tahaka ny nataony Abrahama, mivavaka tahaka ny nataony Isaka, ary mivavaka tahaka ny nataony Jakoba. Le vavaka resantsika eto tsy hoe teo afaka fotsiny de tonga manatrika fotoam-bavaka amin'ny sabotsy de mody, fa tena olona vonina n'olo tena mandrakizay mihitsy, olona vonina nompo an'Andriamanitra mandrakizay mihitsy, de azoko antoka zato isan-jato fa tsy maintsy isy fiovana ny fiainanao. Tadidio tsara fa ny fifaliana ho anay mpanompon'Andriamanitra de mahita ny fiainanao miova, mahitanao salama tsara, mahita ny fiainanao mamiratra. Zay ny antony hitondranay an'izao afatra zao iran'Andriamanitra, satria betsaka isika mahita n'ity fandarana ity ao anatin'izany fampahorian'ny fanamana ranaka zany. Tsy mety mahomby amin'izay atao, bloqué daholo, mba mitsandraka ohatran'ireny olona rehetrarehetra fa tsy mahita fahombiazana mihitsy eo amin'ny fiainana. Tena kivy ianao, amoy fo sisany tsy ataonao amin'izao tsika miresaka zao, te amoy fo ianao. Vao mijery fiainan'olona tafita ianao de fananinina ary zay ity tsy mba tahaka an'ireny olona ireny. Na mety manana izy anao ianao taloha fa ankehitriny ianao tena mihetry tanteraka, de ozy ianao hoe tena miangatra angamizao Andriamanitra zao. Tsy miangatra izy tompoko, fa misy ny antsoina hoe fanahy manaranaka. Io fanahy manaranaka io no mila esorina amin'ny alalan'ny vavaka délivrance na hoe vavaka fanafahana, fametrahan-tanana, de roahana hiala aminao mihitsy ny fanahy manaranaka, de hitanao ny voninahitr'Andriamanitra amin'izay ora sy fotoana izay.
zay ny antony le fandarana hoe miamazava ny fahamarinana, ampahafantarana anao ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Raha mametraka fanontaniana zany hoe maninona ny misy problème, dia ampahafantarana anao le antony mahatonga n'le problème. Rehefa fantatrao le antony mora ny manafaka anao anatin'izany. Fa ny antony zao émission zao itomana antsika rehetra anantona an'Andriamanitra. Aza manamafy ianao ary aza miteny hoe ka zange efa mpiandraikitra ry ka zange efa mpivavaka ry efa nivavaka foana ianao amatona ny maro, fa mbola io ihany ny fiainanao io. Andramo, ndao anao dingana, ndao hifanavitsika, ndao hifanampitsika, ndao hifanohantsika, zay hivavaka ao anao. Zay anampy anao anao délivrance anao, dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ianao kosa miezaka mivavaka, ohatrany tamin'ny sabotsy lasa teo zao maro ny olona tonga nahita ny voninahitr'Andriamanitra, betsaka ny afaka. Amin'izao fotoan'izao mbola mitohy manatrika fotoam-bavaka ny olona satria betsaka ny fiasan'Andriamanitra tsapany teo amin'ny fiainany hoe rehefa nanatrika an'ilay fotoam-bavaka izy dia nisy fiovana ny fiainany tao aorianany délivrance. Sabotsy ho avy zao mbola anao délivrance anareo ny tenako manomboka amin'ny 6 sasany maraina io fotoana io ao amin'ny espace Mangouté Andrefa Anambojanahary. Tena hoe fandroahana ny herin'ny maizina fotsiny tonga dia délivrance. Ampanetretena fa izay mpanompon'Andriamanitra mitory-teny amintsika zao efa vita formation tao anatin'izany vavaka délivrance izany ary anisany nanao le fifadikanana 70 andro sy 70 alina rano mangatsika fotsiny sotroina mba nizaniza fanaratsy araka ny tenin' Jesosy hoe iny karazana iny tsy azo avoakana amin'inona amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana sy ny fifadikanana rery ihany. Tsy sanatria koa ro mitory ny tena koa fa efa vita le fifadikanana dia efa afaka manambara amin'izay zany amin'izao rasy fotoana izao afaka manampy anareo izahay mivavaka ho anareo ary anareo kosa mandray fanapahan-kevitra an'olo tena ho an'Andriamanitra dia hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra. Ka raha raviko ary le fampianarana dia tsotra, misy ny antsoina hoe fanahy manaranaka, manapotika fiainana ary tsy mahatafita fiainan'olona maro, mibloke fiainan'olona maro tahaka ny Abrahama sy Sara momba tsy miteraka Sara. Tady an'Andriamanitra zareo dia niteraka ny Isaka nanambady an'i Rebeka, saingy Rebeka zafikely ny rahalahin'ny Abrahama antsona hoe Naora dia mbola momba tsy miteraka ihany koa i Rebeka rehefa avy eo. Nisisika ny vavaka ihany koa Isaka dia nomen'Andriamanitra zanaka Rebeka any Jakoba sy Esau. Nanambady indray ihany koa Jakoba rehefa avy eo nifanena tamin'ilay vehivavy antsona hoe Raely, ilay vehivavy tena tiany, tena hoe niriny ho vady. Rehefa azo ny lasa vady ny vehivavy io momba tsy miteraka ihany koa rehefa avy eo. Ary tsy vitan'izany ihany fa i Raely ny nanatanteraka sy nanamarina ny fisian'ilay antsona hoe fanahy manaranaka nanome mpanompo vavy ho an'ny Jakoba rehefa momba tsy miteraka izy tahaka ny nataon'ny Sara tamin'ny andron'ny Abrahama. Dikan'izay misy ny fanahy manaranaka manapotika fiainan'olona. Olona efa mivavaka ireo nanompo an'Andriamanitra ireo Isaka zany efa mivavaka, i Abrahama zany efa mivavaka, Jakoba zany efa mivavaka, fa mbola momba ihany ny vadiny. Dia mbola nisy dingana vavaka mafimafy zany nataon'izy ireo nahafahany miala tamin'izay fanahy manaranaka izay. Misy zavatra tsy maintsy afoy, misy ezaka mafimafy tsy maintsy atao amin'ilay vavaka. Zay mahatonga na miteny hoe mety efa 20 taona ianao nivavaka mpiandraikitra tany amin'ny toerana nisy anao tany, dia hoy zany hoe ka zay nge efa mivavaka fa zao ihany. Misy dingana amina vavaka mafimafy tsy maintsy ataonao. Tsy hoe tsy nety ny vavaka nataonao taloha fa tsy ampy le izy, dia mila ampiakarina mafimafy tahaka nataon'i Isaka, i Abrahama, Jakoba, dia eo anomboka ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao ho afaka eo amin'ny fiainanao ity resaka antsoina hoe fanahy manaranaka ity. Tika ianao raha hitondra ny ankohonanao dada mama miaraka amin'ny zanaka ny sabotsy ho avy zao, miaraka atao délivrance nareo rehetrarehetra, tonga dia miara afaka amin'izay ora sy fotoana izay. Raha afaka hoentinao ny zanaka ao rehetrarehetra na efa manambady ary izy ka hitaninao hoe tongava manatrika ny fotoam-bavaka io ny sabotsy hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Fa tsy avelanay ianao satria voahiraka izahay anafaka, voahiraka izahay hitory an'izany fanafahany zany, dia tsy avelana hiverina foana amin'Andriamanitra zany teny zany raha tsy mamiratra ny fiainanao. Fa miara-miasa tsika, za hivavaka ao anao, ianao kosa manolo tena ho an'Andriamanitra tena mivavaka, dia hitanao zany hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra mamiratra izany. Azadinany koa ny alim-bavaka antsika ny alakamisy ho avy zao manomboka amin'ny 7 alina eny Amboditsiry. Raha avy any Andravoahangy ianao miakatra Ambatomainty, avy eo Ambatomainty miakatra Amboditsiry mahita ny pharmacie Amboditsiry ianao zany akavia an-dalana, dia miakavan'an-dalana apita ny pharmacie Amboditsiry misy lalana miakatra zany dia rehefa miakatra amin'ny lalana iny ianao dia misy pavé mitsororoka midina be zay manaraka ny fidinana iny ianao ery amin'ny farany ambany ery misy pompe fatsakana rano. Rehefa tonga amin'ny pompe fatsakana rano io ianao dia mitodika akavanana mahita vavahady ianao dia ao ny fiangonana anatanterantsika izay alim-bavaka izay. Na aveza ianao na aveza, na olona izy ianao na olona izy, ozy ianao hoe tia mpiakatra ara-panahy, tena te hivavaka, tsy mahavita mitary tena rery ianao rehefa mivavaka any an-trano
mila firaha mivavaka amin'ny olona ikena fa mangatsika ny vaninandro amin'izao fotoana izao fa tsy masakana antsika anao alim-bavaka zany satria ny ara-panahintsika tsy miankina amin'ny toetrandro fa mila mirehitra foana na mangatsika na mafana dia asaika ianao ny amin'izay fotoana lehibe sy goavana izay larina tarobia ahafahanao mifandray amiko a dia ny 032 56 443 48 na ny 033 91 711 66 farany a ny 034 92 543 76 ho atsika any amin'ny province na province ny Madagasikara zany na any ivelany mihitsy zany hoe ivelan'ny Madagasikara afaka manaraka mivantana ny fitombavaka ny sabotsy ho avy zao isika rehetra amin'le délivrance zany amin'ny alalan'le web radio miditra amina navigateur ianao na Google Chrome na Firefox na Opera reny idiranao dia soratanao eo amin'le barre de recherche fotsiny hoe rml.radio12345.com rml.radio12345.com soratako eo ambany io le izy dia io soratanao eo amin'le barre de recherche dia manao recherche ianao tonga dia mipoitra le page web radio RML zany dia misy triangle kely zay ao anaty boribory iny fotsiny cliquenao manao play ianao zany tonga dia mandeha ile web radio sainga mila mampiditra méga ianao mampiditra crédit kely na 5000 ianao na ohatr'izany zany mahavitanao tontolon'andro miaino an'le web radio iny averiko rml.radio12345.com tonga dia mitohy amin'le radio zany le 12345.com manao recherche ianao tonga dia afaka manaraka ny web radio mivantana manomboka amin'ny 10 ora maraina eo efa mandeha io web radio io na aiza ianao na aiza na amin'ny faritra lavitra indrindra ka mbola misy réseau afaka manaraka ny web radio io dia mivantanao zany ny fitombavaka atsika ny sabotsy ho avy zao ho fanampiana atsika rehetra tsy hakanavaka izany dia manarahana io fotoana io afaka mijoro vavolombelona ianao ny amin'izay voninahitr'Andriamanitra raha mila délivrance ihany koa ianao par téléphone afaka mandray anao amin'ireo larina tarobia ireo amin'ny alalan'ny WhatsApp na miantso ianao dia programmentsika isakariva manomboka amin'ny fito sasany amin'ny valo makany zany afaka manao délivrance anareo par téléphone ny tenako mandrapatonga n'io sabotsy io tena efa manao zay ho afako mihitsy manampy anareo zay mahita n'ity fandarana ity manao délivrance anareo par téléphone dia raha mbola iona amiko mivantana indray ianareo afaka miantso dia raisiko mivantana ihany koa mandrapatonga n'io sabotsy io ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra izany zay angamba no azoko nambara tamin'ity anio ity ny anton'izao fotoana izao dia ho fanampiana antsika malagasy rehetra izay matsapa fa voagetsa matsapa fa miezaka nefa tsy mahita vahaolana mihitsy no ny asan'ny devoly no ny asana demony no ny asan'ny maizina dia rehetra izay mpanompon'Andriamanitra hivavaka ho anareo hanampy anareo satria ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra ny manova ny fiainantsika dia tiany mety ho kely anao ity ampamaranana hoe ain'Andriamanitra ny manova ny fiainantsika efa 100 taona ny zanak'Israely nandevozina tany amin'ny tanin'ny Egipta nafahan'Andriamanitra tao anatin'ny alina anankiray nisy tantara anankiray tao anatin'ny baiboly mahakasika ny taola maina nibaikoan'Andriamanitra ireo taolan'ireo naverin'Andriamanitra tamin'loany ho lasa olombelona indray profo mivaingana zany hoe na dia efa tsisy fanantenana arany amintsika satria anisan'ny zavatra tena tsisy fanantenana indrindra eto ambonin'ny tany zany hoe olona maty izany efa taolana izany fa rehefa Andriamanitra no miteny hoe aoka isy nofo ozatra hoditra fofinaina ny ireo taolana ireo dia miverina n'olomalina ohatr'izay ihany koa ny fiainantsika tsirairay avy ain'Andriamanitra ny mamerina amin'ny laony ny fiainantsika izay tahaka ny efa maty afaka verin'Andriamanitra ho velona indray na ninina zavatra iainanao ankehitriny ndao anantona an'Andriamanitra isika fa fijoroana vavolombelona mivaingana Andriamanitra mbola miasa Andriamanitra mbola manasitrana Andriamanitra mbola mandray ny olona rehetra izay vonina hanantona azy naza manamelo teny ianao hoe kazangy apôstôly efa nanao an'izao efa nanota be efa lavo tamin'ry taloha zany farandroany ianao nitapa-kevitra hiarina andray anao ny tompo ny olona lavo ny olona tsy mety miarina intsony izay natsony hoe lavo izy fa ny olona raha mbola vonina hiarina tompoko tsy lavo ny anarana izany ny olona resy ny olona tsy mety miarina intsony zay izy vatsony hoe resy fa raha vao mbola vonina hiarina le olona mbola manana fanantenana ny amin'ny fandresena omenan'izany olona zany Andriamanitra ka eto dia miantso antsika rehetrarehetra tianao Jesosy manao vadingana dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra miaraka tamintsika teto ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andriasy avy ato amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra mirariny sosiny tsara anareo ny tenako hivavakantsika hisaotra ny tompony amin'izay afatra izay raha io misotranao amin'ny anaran'i Jesosy mbola afaka nampitany teninao teto noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao mino atompo fa manafaka an'ireto olona ireto ianao ary matoa izy ireo ataonao mifanena aminay amin'ny alalan'izao fandarana izao dia matoka fa tianao hiova ny fiainany
tianao afaka izy manana fanantenana ny aminy ianao androany dia mangataka aminao a tompo tsy hiverina foana zany teny zany fa ho tanteraka ny sitraponao ary ho ambinina aminay tsirairay avy zany afatra zany tompo amin'ny anaran'i jesosy avy any nazareta misaotra raha io amen. Zay no azoko nambara fa dia mirary soantsika rehetra samita in'Andriamanitra daholo tompoko. Miamazava ny fahamarinana, miamazava ny fahamarinana. Fandarana manokana ahitanao toro-teny mahery vaika ho fampandresenanao amin'ny ady lalovanao ary toro-teny manangana fiainana, fanovana fiainana, fampianarana ara-baiboly mbola tsy nisy nitoro taminao ary mbola tsy nisy nampianatra ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevy. Izao no natoko fahavalo ny andiny ny faharoa amby telopolo. Fanafahana sy fiaina vaovao andravana reo asana demonia hitondrananao any amin'ny fiainana vaovao mbola tsy niainanao arahana témoignage na fijoroana vavolombelona ho fampaherezana anao sy ho fampaherezana ny namanao. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andrias hivavaka ao anao aho 032 56 443 48 033 91 711 66 034 92 543 76 hivavaka ao anao aho. Tadio fa velona Jesosy Tompo izay torianay aminao avy ato amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra. Miamazava ny fahamarinana.